nisaotra ndraiky nankasitrika ny fiadidiany fanavozana ny Republikany Madagasikara izay tarihiny kolonely Randrianirina Mikaely ny mpikambagna eo agnivony plateforme Génération XYZ eto Nosbe nanendry ndraiky nandefa i Razafy Manantsoa Jean-Jacques Pierrot ho préfet de police ny Nosbe. Plateforme Génération XYZ eraka ny Madagasikara dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ka maro ny zaka tokotro hivoagna ndraiky havozigny eto Nosbe. Mikeketsika jiaby mba hiara-iasa amle fagnavozana tegna ny fagnavozana tsika satria sitrika Zanahary sitrika razana ny faviany ary fazahoantsika le préfet vaovao ary vognony andegna avao ary vognony andeha mpandroso ity préfecture Nosbe ty izy ke eto zay za ma coordonnateur za ito ty tsy magnavaka na parti politique ino anao na fikambanagna misy ino anao na ONG aia misy anao aveva plateforme vognony andrenaroa ampitiavagna mba afatsika ampandroso tanànatsika ty ito ary izy volagniny eto atsika voaka Nosbe atsika nazo préfet vaovao mitsangana eky atsika aza miambigny taraiky fa zegny olona mahazo atsika jiaby agny plateforme vognony andre doléance tsika jiaby eto Nosbe. Pro national zay avy any Ambosoroatra dia nany officialisé ny fitsangana plateforme eto Nosbe sy ny vonona iara-iasa ary nametrapetraka ho an'ny ekipa Nosbe ny fiara-miasa avy miaraka amin'ny préfet sy hitondra ary hitondra ny fanavaozana epitana ny amin'ny 5e République. Niona tamin'ny préfet de ny fampisadresaka aminy zay atrefagna ny fanavozana eto amin'ny préfecture Nosbe indrindrindrindra koa mahatonga zareo agny avy agny amin'ny national nampamafiorina ny plateforme XYZ eto Nosbe ka isoragna koa zareo fa manomboka zao zany hiasa zahay eto amin'ny district Nosbe. Ny tegnako moa amin'ny maha vice président national miahy manokana ny faritany Antsiranana dia mitondra ny teny fisoragna amin'ny préfet zay vonagnano pasatra satria izy moa no ny invité-nay manoka nahatongavanay eto Nosbe amizao amizao profo mitoka amin'ny tendany zegny fa olo vognogno hiara-iasa amin'ny fagnavozana zany ny préfet Nosbe ka eto Antsoavy no ataonay magnentagna ny eran'ny Madagasikara mba samby sinkipokotra atsika amin'ny le 28 février zay hagnanovagna ny fampiarabagna tratry ny taogno ho an'ny plateforme magneragna ny Madagasikara tsy diso anjara amizegny atsika ato amin'ny faritany Antsiragna eto ihany to dia efa magnentagna sahady ho an'ny viavy agnatin'ity plateforme ity satria ho avy ny 20 mars fotoagna zao ahafahantsika miomagna ampitsipitsony jiaby hiatrehantsika zay 20 mars zay hiporofontsika eto Madagasikara fa velogno ary mitsanga ara-dalagna ny plateforme nationale zay XY malagasy zay managna ny birao ary Ambotsorotra. Io no fantatra nandritra ny fitsidiagna tamin'ny fomba ampagnajagna tato amin'ny préfet de police vaovao izay nataondro mpikambagna eo agnivony plateforme Génération XYZ eto Nosbe ka niotrongindreo mpikambagna aveo solontegnany bureau national eo agnivony plateforme Génération XYZ.